hello baby, you call again. Tonga sao daholo Sanakasikara. Anao présentation aminareo mahakasika ilay manala volo atao mesila. Ho anareo mieritreritra moa zany raha tsy manam-potoana nareo mandeha makany amin'ny salon de massage na salon d'esthétique ilay toerana fanalana volo ireny dia efa misy zao eto amin'ny averiko eto amin'ny commentaire eto ny adresy sy ny tsy ny adresy moa zany fa ny numéro sy ny page afaka ifankalalanareo amin'izay ilay izy. Dia ity ilay machine ilay natoko taminareo ity ilay zavatra sira amin'ny ankapobeny moa zany ity sira atao ity somary ohatran'ny karazana plastika ilay izy rehefa ao anatin'ny vatana ka hosokafako aminareo satria nareo mantsy ohatran'ny tsy dia azonareo ilay izy. Reo machine ohatran'izao ilay izy ny soroko aloha ny takotra fa ohatra sarosarotra be koa izy zany. Dia ito ilay izy. Oops, hitanareo apetraka ato anatiny ito tsy maintsy apetraka courant afanaina ilay izy rehefa ampiasan'ny azy dia saromana avy eo. Fa aoka aloha ararakitsika ato ilay sira amin'ny ankapobeny ity rehefa maina ito dia vadika lasa tonga dia plastika be. Alô zava ny resaka vadika plastika io noho izany ho antsika zany le hoe mieritreritra le eo ararako amin'izay tsy dia ataoko betsaka zany atao anatiny ato. Io zao ilay izy io raha ohatra ianao ka bebe volo arakarak'izay fanaovana arakarak'izay salon le manao anareo tsy maninona zany dia hitanareo io zao mivadika mitsonka io rehefa tsy dia ataoko betsaka io ilay izy lasa mitsonka io rehefa afanaina apetraka amin'ny courant dia ity le prise vadika menamena ivereo apetakitsika amin'ny courant ka fanentanana zany nataoko ho anareo indrindra moa zany raha hoe kamo mandeha makany amin'ny estetika hoe menatrako dia tsy misy olana zany efa misy amin'izao zany ny salon de manao épilation à domicile dia manentana nareo zany ny antso na manontany vaovao mahakasika an'ilay fotoana na hoe izay ahafahanareo manao an'ilay izy dia afaka manala izay volo misy rehetra ry zareo. Afaka na ny tarehy rehetrarehetra, ny tanana, ny tongotra, ny eto amin'ny tapory, mitoetra ny amin'ny lavabody izay tianareo dia arakarak'izay. Izay angamba ilay izy tsara fantatra fanazavana ihany koa fanampin'izay ho an'ny tsirairay rehetrarehetra fa ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy ilaina tompoko ny madio ary mbola tsy reraka ako mity fa rehefa tsy voala ireo volo ireny dia miteraka fofona masiso ianao rehefa fampitakosina madama ianao ka raha masiso be sy maimbo be fomba ahoana ny erahana aminao na ny fanoroka na ny fampitseritra na ny fampilelaka mandreraka be ka ilaina ny madio. Zay ve? Denkany mba sady hialala volo mba madiodio be daholo amin'izay na rehetrarehetra fa tsy manao malotoloto sy viredetry eo zay mahazo.